Nao androany hoe sekoly fanasitranana ity fotoana ity dia misy olona ndray fanasitranana tokoa eto androany. Misaotra ny amin'ny famindramponao ary membonahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana tompoko. Andao jery tenin'Andriamanitra aveatrantsika. Tantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjaka ny asa dia narary tamin'ny tongony izy. Ny mafy indrindra ny aretiny, nefa na dia narary azy izy dia tsy nitady an'i Jehovah fa ny mpanao fanafody ihany. Ary asa lasa nodimandry any amin'ny razany. Maty izy tamin'ny taona fahiraika amby efapolo nanjakany. Amen. Sekoly fanasitranana androany. Ny zavatra iray hojerentsika androany dia zao hoe inona ny fototra tsy ahafahan'ny olona anankiray mandray fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Lohatenintsika dia zao hoe sitranina amin'ny fiovaovan'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy ny aretina mamaika ho sitranina fa ilay toe-pontsika miatrika an'Andriamanitra mibanjina azy ao anatin'ny aretina. Iza mba efa nanana an'izao fahatsapana izao teo amin'ny fiainana. Tamin'ny fotoana mety narary ianao, dia amin'ilay fotoana marary eo am-pandriana iny ianao zavatra ohatran'ny hoe tena tsy vitanao intsony ny hoe tena mivavaka, tena mitady an'Andriamanitra ao anatin'ilay aretina fa efa renao daholo vesatry ny aretina dia sisa azonao atao dia miantso fotsiny hoe Jesosy sitrano Jesosy vonjeo zany hoe ilay finoanao zany efa raraka tanteraka fa ny fatokianao an'Andriamanitra sisa mijoro. Le tantara ny tenin'Andriamanitra izay voalaza eto dia tantarana mpanjaka anankiray teo amin'ny firenen'i Joda atao hoe Asa ny anarany. Dia izao voalaza ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany dia narary tamin'ny tongony izy. Ny mafy ny aretina, nefa na dia narary azy izy dia tsy nitady an'i Jehovah fa ny mpanao fanafody ihany. Pahazo ny olona rehetra io, pahazo ny kristianina rehetra io fa io mila sitranina androany. Amen. Izao ny zavatra nitranga. Ity mpanjaka ity tsy mba ohatra amin'ny mpanjaka rehetra tamin'ny tantaran'ny Israely. Izany hoe tena olona tena nahatoky an'Andriamanitra tamin'ny fiainany manontolo izy. Tsy mba mpanjaka mivadibadika ohatra amin'ny mpanjaka hafa hoe ohatra Solomon nandroany rehetra be ho an'Andriamanitra fa ny ampitsy lasa mpanompo sampy. Tsy ohatra izany izy. Fa hatramin'ny nahafatesany tamin'ny farany dia nahatoky an'Andriamanitra izy. Fa zao raraka tamin'ny zavatra kely fotsiny izy teo amin'ny fiainana. Ary izay ilay teneniko hoe izay mila sitranina androany. Alevisara-tsaina ny izao hoe ohatr'izao mihitsy ny zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny kristianina anankiray. Ohatra ren'ilay hitanareo ilay firenena miady dia misy ny atao hoe guerre, le ady koavana be iny, fa misy ny atao hoe bataille, izany hoe le ady madinidinika. Dia ny zavatra misy zao any amin'le guerre ianao tena mifantoka tsara mitady an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa any amin'le bataille raraka. Izany hoe ilay finoana mihitsy ny tsy tafatoetra. Dia io androany ny tian'Andriamanitra hoe hojerena hatrany amin'ny fotony aiza mararaka antsika. Indraindray ianao rehefa tena izay ilay ataoko ao anatin'ny ady koavana be, tena mirehitra mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra mihitsy, dia tena miankina amin'Andriamanitra tanteraka. Fa rehefa any amin'ny zavatra mahadinidinika momba ny fiainantsika manokana dia eo indraindray adino Andriamanitra. Ahoana ilay hoe manadino an'Andriamanitra amin'ny zavatra madinika? Indraindray ny antsika tratran'izao misy zavatra efa fanaonao matetika ohatra. Dia rehefa zatra ianao manao an'iny dia hozy ianao efa vitako ity tsy ilako Jesosy.
dia tsy mivavaka ianao amin'ny fotoana iny. Indraindray misy zavatra eritserentsika ohatra izy moa tsy tratra zany rehefa indraindray ianao rehefa tena aretina tena tsy hitanao tsony zay etorahana vavaka ianao mitady an'Andriamanitra fa indraindray rehefa ohatran'ohatra hoe marary andoha dia inona no réaction voalohanao misy anarana fanafody tonga ao andohanao sa tsy zany zay mihitsy anefa ny tian'Andriamanitra hiverenana hatrany amin'ny fotony fa Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra rehefa tonga fotoan-tsarotra dia ilainao fa rehefa zavatra madinidinika dia tsy ilainao fa ataonao apetraka izy aloha. Ny tian'Andriamanitra dia zao anazy manontolontsika amen 100% an'Andriamanitra tsika. Zavatra nitranga tamin'ity mpanjaka ity dia zao eo aloha kely eo amin'ny toko 5 dia misy izao tenin'Andriamanitra zao eo amin'ny 7. Tantara faharoa toko 5 ny 7. Dia zao ny ambaran'ilay tenin'Andriamanitra hoe fa ny mason'i Jehova mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony aman-kery amonjy zay manana fo mahitsy aminy. Amen. Dia amin'ny dika teny frantsay izy io dia zao ny ambarana hozy izy hoe ndraso vakiko car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ato izy amin'ny teny gasy ataony hoe zay manana fo mahitsy aminy fa le amin'ny teny frantsay izy ataony hoe ny fo ny tena an'Andriamanitra 100%. Eto ny fanontaniana mipetraka ny foko sy ny fonao hoe tena an' Jesosy 100% sa misy parti ao anatin'ny fontsika ohatra mbola hoe tia tsy an' Jesosy tanteraka. Io mahatonga an'Andriamanitra miteny foana le tenin'Andriamanitra le hoe anaka omeo amin'ny fonao mahantra fo Andriamanitra satria maninona na dia efa kristiana tena manaraka an' Jesosy mijoro amin'ny tena firehetana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra azy mbola misy fotoana ny fotsika tsy tena anazy manontolo dia io mahasaro-piaro an' Jesosy dia ozy izy hoe ny tena mamaika an'Andriamanitra maninona ny fotsika tena azy 100% ary zay ny nadiso an'ity mpanjaka ity dia eo ambany kely eo dia zao ny toy le tenin'Andriamanitra adaly ianao tamin'izany ozy izy hoy voalazan'le mpaminany tamin'io mpanjaka io adaly ianao satria fonao tsy menao an'Andriamanitra 100%. Androany andao rehetrika tena manontolo ny fotsika ao an'Andriamanitra andao tsy ametraka zany hoe ao anatin'ny fotsika ao le misy efitrefitra be dia be dia misy compartiment ao anatin'ny fonao tsy tena an' Jesosy fa mbola misy zavatra hafa mibahanao zay mahatonga an'le hoe ny olona anankiray raha vo ny fananana ozy izy ny tenin'Andriamanitra natotony any amin'ny zavatra anankiray dia any ny fony andao tsy misy avelantsika zany omentsika amin'ny fotsika fa tsy Jesosy irery ihany andao vadikitsika vavaka avy hatrany zany misaotra Jesosy ny amin'ity fotoana ity ndreto zay manatona anao androany Jesosy mamindraha fo aminay tamin'ireo fotoana rehetra nanilikilianay anao ka tena tsy namelanay anao tena haka toerana tsara ao anatin'ny fonay indraindray zay rehefa amin'ny fotoana misy fotoana tena manadino anao dia mametraka anao apara nefa zao ianao le mijery anay ianao le mandinika anay ianao le mamantatra anay amin'ny alehanay sy ny ataonay rehetra ary mandraka androany ianao Andriamanitra mbola miteny foana hoe meo any fonao androany Jesosy amin'ity fotoana ity mena ianao ny fonay manontolo tsy avelanay zany izy toerakafa Jesosy izy zavatra hafa ameno ao anatin'ny fonay na ny zavatra heninay sy hitanay isan'andro raha dia reny indraindray no ampidirinay mameno ny fonay nefa ianao tia haka toerana ao anatin'izany fonay zany mamindraha fo Andriamanitra mamela heliko ianao ndreto zay miverina androany ndreto zay mitondra ny fonay eo anatrehanao ndreto zay mitondra ny momba anay manontolo eo apela tananao androany anao manontolo zay Jesosy dia anjakao ny fonay misaotra ray aminaran'i Jesosy amen. Toizatsika ny tantara tamin'ny fotoana voaniditra teo amin'ny fiton'izany ty mpanjaka anankiray atao hoe asa ity
dia tena isan'ny miavaka izy dia isa zavikelyn'ny Davida. Ary ny zavatra nitsikarotra ao anaty baiboly zay taranaka nandimby rehetra taranaka Davida dia nyzarina nyzotra tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra daholo. Dia izao ny zavatra nitranga voatoka teo amin'ny fitondrana ny asa dia izao no nataony voalohany ao amin'ny toko 7:10 tantara faharoa toko 7:10 dia ny 7 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao. Ary nandidiny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy ary ankatony lalàna sy ny didy ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànany Joda rehetra izy dia nandry fa izay ny fanjakana teo anatrehany. Amen. Zany hoe voatoka teo amin'ny fitondrana zany le mpanjaka dia nyravany daholo ny sampy rehetra teo amin'ny tany, narodany daholo dia nandidy ozy, nandidiny Joda rehetra hitady an'i Jehovah. Tena nafana fo an'Andriamanitra izy ary tena hoe mahatoko teo anatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa mitohy tantara io dia izao aoriana kely eo dia izao ny zavatra mitranga. Toko 5:10 dia ny 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fanakena hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razany tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy, ka na iza tsy mety mitady an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely dia atao maty, na kely na lehibe na lahy na vavy. Ary nianina ho an'i Jehovah tamin'ny feo mahery sy ny fiobiana ary tamin'ny trompetra sy ny anjomary izy. Ary ny Joda rehetra ny faly noho ny fianianana, fa efa nianina tamin'ny fony rehetra izy sady nazoto nitady an'i Jehovah indrindra ka dia nahita azy. Ary Jehovah dia nanome azy fedanana tamin'ny manodidina fahizay. Amen. Le hafanampon'le mpanjaka tena hoe nyrehitra ho an'Andriamanitra. Dia ozy izy volazan'ny tenin'Andriamanitra nanao didy izy dia avy eo ry zareo nanao fanekena hitady an'Andriamanitra. Dia zay rehetra tsy mitady an'i Jehovah ozy izy volazan'ny tenin'Andriamanitra dia atao maty, na kely na lehibe na lahy na vavy. Hitanareo ilay hafanampony. Fa zao androany Andriamanitra te ahita asenao tsy olona mafana mirehitra be fotsiny. Amen. Fa olona tena tafatoetra tena hoe an'Andriamanitra zato isan-jato amin'ny fiainantsika manontolo. Jereo tsara ilay zavatra nahazo an'ity mpanjaka ity fa hoy hoe tena nirehitra ho an'Andriamanitra izy. Ary ao ambadika kely eo dia izao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana. Rehefa tao anatin'izany hoe tena nitady an'Andriamanitra zany izy dia nisy firenena anankiroa tonga hiady tamin'ny zareo. Dia ny Etiopiana sy ny Libiana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia nivondrony ireo namory miaramila be 1,300,000 isany. Dia natsona indray nefa miaramila ny Joda dia ny isany zareo 580,000. Zany hoe ny atsasany zany. Dia teo izy dia nanao vavaka anankiray dia izao vavaka nataon'ny mpanjaka. Nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina izy ka nanao hoe Jehovah, tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery raha edininy maro izy. Vonjeo zahay Jehovah Andriamanitra eo, fa ianao no ankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Amen. Hitanao le fiankinana amin'Andriamanitra. Zay le teneniko hoe rehefa tonga any amin'ny guerre ianao miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Zay no nahadiso an'ity mpanjaka ity. Tena tereniny zava-misy dia tena eo fa tsisy raisina intsony tapidalaka le voatery tsy maintsy hitady an'Andriamanitra. Dia teo izy nitady an'Andriamanitra hoe vonjeo zahay fa tsisy fa ianao no ankinanay. Dia teo Andriamanitra nitsangana namonjy azy. Dia voavonjy zareo tamin'io ady io. Dia vadika kely nefa ny tantara dia izao tonga indray manaraka. Hitanareo amin'izay ny problème an'ilay mpanjaka. Tonga ny Israely hanafika ny Joda. Dia natahotra izy amin'izay teo. Teo firenena anankiroa fa teo ny rahalahiny.
dia natahotra amin'izay izy dia zao ahitako ny nampatahotra azy tsy nanana assurance hoe tena miaraka amin'ny Andriamanitra fa nieritseritra izy zany hoe fomba an'Andriamanitra any amin'ny Israely fa tsy ao amin'ny Joda. Dia teo izy natahotra dia rehefa natahotra izy dia zao no nataony lasa izy nandeha tany amin'ny Siriana dia nanao complot tany andao vonjeo raha vao zay fanekenao tamin'ny Israely fa andao hiaraka amiko. Dia inona tonga n'Andriamanitra ny teny hoe adaly ianao tsy tadidinao ve fa namonjy anao talohany io ny zavatra namonjeko anao goavana be. Lesson ataovy azonao antoka isan'andro fa miaraka aminao Andriamanitra. Amen. Ny problème noho izy dia tsy nanana assurance izy hoe tena Andriamanitra Jehovah Andriamanitra eto aminay dia tsy natsiaro ny asa efa nataon'Andriamanitra. Zay matonga ten'Andriamanitra mampatsiaro antsika dia hozy izy voalaza ten'Andriamanitra saintsaino ny asa mahagaga ny zavatra rehetra nataony zava-mahagaga nataony. Zany hoe ny fisaintsainanao ny zavatra efa nataon'Andriamanitra dia mamerina ny finoanao hiverina hijoro ndray hoe tsy matao zany Andriamanitra naroviana azy. Rehefa tonga ny fotoan-tsarotra sainy fa zao efa nanao zavatra goavana lehibe teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Ndraindray fotsiny tsika ny tsy matsiaro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra fa rehefa tsy matsiaro ny zavatra nataony ianao dia inona ny zavatra mitranga raraka ny finoanao dia eritseretinao misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zay ny zavatra mila sitranina. Hatraizany fatra ny tena fatokitsika n'Andriamanitra manoloana ny zavatra rehetra hatrehintsika isan'andro. Hozy izy voalaza ilay ten'Andriamanitra teo hoe mason'i Jehovah hozy izy mijery eny tontolo eny. Dia mijery hozy izy raha misy isehony amin'ny kery amonjy izay fo izay manana fo mahitsy aminy. Tadidio fa zao eto zao androany mijery Andriamanitra. Amen. Mandinika fo Andriamanitra. Raha misy fo anankiray afaka iasan'Andriamanitra zao eto dia miditsatsehatra izy. Jerenareo fa fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy io. Le hoe mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny. Jerenareo nandeha Andriamanitra tamin'ny Joba dia inona ny tenenin'Andriamanitra? Aveza ianao ry Satana hozy izy. Dia hozy izy Satana avy nandeha teny tontolo eny efa hitanao ve Joba mpanompoko fa tsy misy toa azy raha olona eny ambonin'ny tany. Zany hitan'Andriamanitra mihitsy zany ny atsipirian'ny fiainan'ny olona anankiray. Zay alehantsika sy ny ataontsika rehetra hitan'Andriamanitra dia mandinika izy. Dia hozy izy hoe joro vavolombelona Andriamanitra teo anatrehan'ny Satana. Tsy misy tahaka ny Joba eny ambonin'ny tany. Afaka ny joro vavolombelona eo amin'ny fiainanao koa Andriamanitra. Amen. Afaka ny joro vavolombelona Andriamanitra amin'ny olombelona ny kristiana rehetra tsisy ohatran'ny ity mpanompoko ty. Hitehako izay olona izay ho an'i Jesosy. Afaka ireharevy Andriamanitra fa manana azy sy manana anao. Fo io jeren'Andriamanitra io. Ary jerenareo ny ahoana ny nahavitan'Andriamanitra ny teny tamin'ny Davida nahita olona araka ny foko ao izy izay hanao ny sitrapoko. Zany mandinika Andriamanitra dia mijery izy misy olona manana fo an'Andriamanitra ve dia iny olona iny hafa. Zay le hoe mandehandeha Andriamanitra eny tontolo eny dia mijery raha misy olona manana fo azy. Ary mino fa tanteraka izany androany. Satria raha tsy izay fo zay zao naniraka anao tsy tonga teto ianao. Iza koa ny isaky ray fo maraina amin'izao andro zao. Fa zay mahatery antsika dia hoe ndao fo maraina hitady an'Andriamanitra indray amin'ity andro androany ity. Mba haheritseretinareo ny tenenin'ny Davida rety. Hozy izy Davida sa tsy havelaky pitoromaso ny masoko raha tsy efa niona tamin'Andriamanitra. Tsy hiakatra eo ambony fandriana hozy izy raha tsy efa niona tamin'Andriamanitra. Zany etaeta ao anaty. Dia ohatr'izany mihitsy rehefa hitan'Andriamanitra izay fo zay dia hozy izy hoe nahita olona araka ny foko. Amen. Zay no nahadiso an'ity mpanjaka ity satria tsy nanana fo tahaka ny an'i Davida rainy. Nirehitra ao an'Andriamanitra izy fa tany amin'ny toe-po izy niraraka. Dia jerenareo
rehefa niodina ny tantara taty aoriana, io ny nararaka ny asa mpanjaka. Génération tarana ny anak enina taty aoriana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Hezekia mpanjaka. Zany hoe zavikely ny génération efa fahaenina ty aoriana. Tratra ny problème ohatran'ny azy io, samy nararo faty. Inona ny zavatra nitranga? Isaia 7:30 misy izay tantara izay. Nakalesona amin'izay Hezekia, tiana faty any dadabe anay, tsy hahafaty atsony ty. Dia inona ozy izy tenin'Andriamanitra hoe niran'Andriamanitra Isaia mpaminany. Nakany amin'ny Hezekia dia hiteny hoe ho fatin'io aretin'io ianao. Dia voareny le izy dia lasa izy nitodika ny vavaka, verina tamin'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe Jehovah, tsaroviny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra. Halleloja. Dia nitodika Andriamanitra dia nahita azy. Dia teny an-dalana le mpaminany ny rahana miverina, an-dana miverina. Teneny fa omeko 12 taona indray izy. Halleloja. Azony amin'izay ny lesony. Taizany nararaka ny dadabe anay. Tany amin'ny fiankinam-po tamin'Andriamanitra tanteraka. Satria possible afaka hanasitrana anao Andriamanitra na eo am-bavahoana amin'ny fahafatesana ary. Dia tsy maty Hezekia, fa hiasa matiny ny aretina. Tsy tantaran'ny olona eto zany. Fa izasy ianao olona tena liana amin'izany hoe tena foan'Andriamanitra zany. Dia tahaka ny Hezekia, dia nomen'Andriamanitra famindrapo. Maiza maka lesona amin'izay nararaka ny hafa. Amen. Ndao hijoro an'Andriamanitra dia hanome fo tena le ilain'Andriamanitra, le tediavin'Andriamanitra isan'andro. Zavatra nitranga dia izao. Ozy hoe tsy nay nakalesony ty mpanjaka atao hoe asa ty teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Ary izay nahatonga azy ho fatiny ny aretina. Tsy haiko raha tadidiko tsara le izy. Nampianatra izay pasteur zao Sekoly fanasitranana ohatr' izao. Dia le verset biblika tamin'izay hoe ary Elisa dia matiny ny aretina zay nahazo azy. Tadidiko le izy. Dia mifantana mipetraka hoe fa ao anary. Mpanompon'Andriamanitra be ampiasain'Andriamanitra nefany maty ny aretina. Dia ohatr'izay ty tantara ty. Olona mirehatra be manompo an'Andriamanitra tena sa manao fanekena, maty izay tsy manompo an'i Jehovah eto, fa maty ny aretina. Zay ny tsy maintsy hijoroantsika hoe andao ho sitranina le problème na fifandraisana amin'Andriamanitra. Le tena fatokina an'Andriamanitra 100 isan-jato eo amin'ny fiainantsika. Mpanjaka faharotoko 7:14 misy le tantaran'i Elisa teo. Le hoe Elisa narariny ny aretina zay hahafaty azy. Fa zasy ianao indray androany ny banjina. Andao hitodika hijery an'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra mety heverina fa sarotra sy zavatra rehetra mety tsy ahitamba-olana eo amin'ny fiainana. Andao hijery an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Fa zao mihitsy Andriamanitra no fotoana anefeny atsika mba ho tonga amin'le dingany tena fahatanterahana iandrasan'Andriamanitra atsika. Tena zao ny fotoana tena hijeren'Andriamanitra hoe te tahaka le fanontaniana nataon'i Jesosy le ozy Jesosy hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana eny ambonin'ny tany izy. Ohatrany hoe Jesosy zany te ametraka hoe amin'ny fotoana iverenany afaka ny hita kristianina tena matoky tena mijoro izy. Ary zay ny diso amin'ilay toepony ty mpanjaka ty hoe olona miredrehatra be, mafana fo, olona tena matoky an'Andriamanitra, olona tena hoe tena manaiky tonga dia mandrava zay rehetra zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa Andriamanitra kay tsy mitady olona miredrehatra fotsiny, fa olona tena manaiky
dia olona tena miaina amin'ny tontolo ny sitrapony. Tsy ampiny hoe mafana fo ho an'Andriamanitra ianao, fa raha vao hafanam-po ilay izy dia sentiment no mibaiko izay. Dia raha vao sentiment no mibaiko dia tsy lasa lavitra. Fa inona no mitranga rehefa sentiment no mibaiko? Lasa ohatran'ny hoe te hampiasa an'Andriamanitra izany amin'ny fotoana. Te hampiasa an'Andriamanitra satria izay mihitsy nataon'ity mpanjaka ty. Amin'ny fotoan-tsarotra tonga ny ady dia miantso an'Andriamanitra izy hamonjy azy. Fa rehefa tonga ny aretina dia manadino an'Andriamanitra izy. Dia izay mihitsy ny andrasan'Andriamanitra hoe tena anana an'izay toe-po izay tsika hoe tena olona tena mitoetra, tena mifatokiana azy. Tian'Andriamanitra tsika tena hiankina aminy, 100 isan-jato. Teneniny eto foana izany hoe mifanananao tena communion amin'Andriamanitra, izay ny zava-dehibe. Tena sarobidy amin'io Andriamanitra. Ary tena hoe tena Andriamanitra tia hita olona anankiray tena hoe tena izany hoe tena miankina, 100 isan-jato izany. Jerenareo ny zavatra nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely eny. Dia hoe tena nentin'Andriamanitra ho amin'ny dingana ahafahany tena miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Voaka avy tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia vao naniraka amin'ny Mosesy Andriamanitra dia inona ny teneniny tamin'ny Mosesy? Ndana ozy izy teneniny Farao hoe avoainy oloko anompo any anefitra. Izany tena Andriamanitra mihitsy tao anatin'ny fony avoay reto oloko reto dia any anefitra ireo no manompo anahy. Fa maninona no nataon'Andriamanitra hoe any anefitra? Any izy tian'Andriamanitra hiankina amin'ny tanteraka. Any izy tena tian'Andriamanitra hitodika dia hitady azy tanteraka. Fa tany ny fotoam-panomanana ny zareo. Aleloia. Neto mpanompon'Andriamanitra teto voaingana ny hoe ao amin'Andriamanitra misy ny atao hoe fotoam-panomanana, dia misy ny atao hoe fotoam-panehoana. Dia izay mihitsy ilay mahamaika an'Andriamanitra ilay hoe tsy ny aneho anao fa ny anomana anao. Dia izay no nahatonga azy nitondra ny zanak'Israely aleo ireo vao mivoaka dia tonga dia any amin'ny dezera aloha anomanana azy. Satria ny tany Kanana izay efa nampanantenan'Andriamanitra ho azy dia tian'Andriamanitra hoe olona tena miankina aminy miditra any. Le fotoam-panomanana ozy amin'ny mahamaika an'Andriamanitra kokoa. Dia jerenareo anie fa rehefa jereny io Baiboly io Andriamanitra miasa mandany fotoana kokoa any amin'ny fanomanana. Jerenareo Jesosy vao 12 taona nanomboka conscience amin'ny mission ny raha an'Andriamanitra azy, dia lasa izy tany amin'ny tempoly, tany foana izy. Fa 4 taona Jesosy nandray ny mission, 30 taona. Izany tsy tonga dia teony eo izy vao 12 taona dia lasa tonga dia nandray ny mission, fa ny andro fotoana. Dia teo ny fotoana nanomanan'Andriamanitra azy hiditra ao ministèrany. Josefa 17 taona izy namidy ho andevina nakany Egypta, fa 30 taona izy izay vao prime ministre tany Egypta. Dia jereo anie inona ny iainan'i Josefa tao anatin'ireo fotoana teo anelanelany teo 17 ka hatramin'ny 30 taona, fa tena nanomanan'Andriamanitra azy. Ary tiako be fa tena nanana style de vie hafa mihitsy Josefa ary reto. Style de vie ny Josefa tamin'izy tany Egypta fatahorana an'Andriamanitra. Io no natafavoaka azy. Tao anatin'ilay fotoana nanomanan'Andriamanitra azy, teo izy ny tena niaina tamin'izany atao hoe fatahorana an'Andriamanitra izany. Dia lasa style de vie le izy. Azo alay tahaka. Ho style de vie atsika izany tena hoe tena fatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izany. Satria rehefa amin'ny fotoana ianao mijoro tena matahotra an'Andriamanitra
amin'ny zavatra rehetra dia tsy samanaonao foana zany ianao eo amin'ny fiainanao. Dia jereo ny miaina ny Josefa tao anatin'izay fotoana izay fa tsisy fimonomonomana na atoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia jereo ny nefaran'ny fiainana, prime ministre ny nefarany. Alleloia. David 70 taona izy tamin'ny ady tamin'ny Goliata. Fa 30 taona izy vao tena lasa mpanjakan'ny Israely. Zany nisy fotoana teo anelanelany teo nanomanan'Andriamanitra sy nanefeny azy. Ka zaketraka reto raha mety tefen'Andriamanitra ianao. Mahereza fa ho avy ny fotoana amin'izay hidiranao amin'ny voninahitra ao amin'ny anjara voatendro anao. Jerenareo tsara zavatra nitranga. Vao nirahan'Andriamanitra Samuel mpaminany an-dany makany amin'ny tranon'i Jese dia hosoro mpanjaka ny zanany. Dia rehefa tonga tany Samuel dia nitady tsy tao Davida, tany ampiandrasan'ondry izy nosorana. Dia tonga dia hozy izy Andriamanitra io hosory lay vodilo ilo dia nosorana ho mpanjaka. Fa niala teo mbola mpiandro-ondry ihany. Fa tsy tonga dia teny amin'ny trône tonga dia mpanjaka, fa mbola mpiandro-ondry ny anarany na voahositra azy. Dia jereo ane nanefen'Andriamanitra azy tena nafinaritra. Rehefa nandeha amin'izay Davida nandeha nenjehan'ny Saoly. Dia hozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra 100 lahy hozy izy ny teo amin'ny Davida, ny olona mahantra, mipitrosa sy ny olona malahelo teo amin'ny firenena dia nivelomin'ny Davida reo. Io ny testen'Andriamanitra azy. Niainga tany amin'ny fiandrasan'ondry aloha hoe mahatoky amin'ny fiandrasan'ondry dia mena 100 lahy aloha. Dia nitesten'Andriamanitra hoe zakanao le 100 lahy. Vitan'ny Davida ny forme an'ireo 100 lahy reo lasa guerrier tena mpiadin'i Davida. Fa tao aorianan'io tsy tonga dia ndao amin'izay hoe fa 100 lahy enjana be reto fa ndao aka fitondrana. Fa tsy izay ny nataony. Fa inona ny nataony Davida? Niandry izy, niandry fotoana izy. Dia nentin'Andriamanitra izy avy eo lasa mpanjakan'ny Joda. Dia rehefa lasa mpanjakan'ny Joda izy dia tao indray ny testen'Andriamanitra mahazaka n'ity firenena ray ity. Zakanao io, izay ianao vao lasa mpanjakan'ny Israely. Dia jereo amin'izay ny ilay fotoana nanomanan'Andriamanitra azy. Raha olona tsy mahatoky dia efa niala. Vao avy nosorana dia efa tonga dia memena aiza akory izao izay mpanjaka eo. Mbola ondry ihany aloha ny andrasana androany. Fa nitoetra izy dia niandry ny fotoana. Tena tian'Andriamanitra hijoroany eo amin'ilay fitondrana. Dia jerenareo ny vao lasa mpanjaka indray Davida dia inona ny zavatra nitranga? Nitsangana indray ny zanany, nanongana azy. Dia niala indray lasa indray mpirenireny. Fa tao anatin'izany fotoana izany, izay mihitsy ilay izy. Tena nanaiky izay rehetra nitondran'Andriamanitra izy. Dia avy eo izy anie naverin'Andriamanitra teo ihany. Dia hozy izy fanekena nataon'Andriamanitra, ny fanjakanao ampitoeriko mandrakizay. Halleloia. Satria maninona? Satria nitoetra tena mahatoky dia nahita toe-po tsara teo amin'ny Andriamanitra. Io natao hoe fotoam-panomanana. Halleloia. Ka raha mety mandalo fotoam-panomanana ianao dia mareta ry havako. Fa fotoana mandalo ihany io fa tsy hoe hitoerana mandrakizay. Halleloia. Fa ny fotoana anehoan'Andriamanitra dia amin'ny fotoana rehefa hitan'Andriamanitra hoe vonintsika. Zakany mahazaka tsara ny zavatra tian'Andriamanitra hitondrana. Dia jerenareo ilay iverenako ilay tantaran'ny zanak'Israely. Ilay fotoam-panomanana nanomanan'Andriamanitra ny zareo amin'izay hiditra tany an-tany Kanana. Hozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia Teotorona toko voalohany ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy dia izao voalazan'ny teny. Lalana 12 andro Kadesy Barnea raha Horeba raha ny lalana mahazo ny tendrombohitra Seira no ale.
tsy nandeha moa ty zavatra ty fa afaka jerevantsika karta le izy. Tena dinika an'io izy aho hoe ahoana ry zany programan'Andriamanitra zany. Fa raha manana karta nareo anaty baibolinareo rehefa any an-trano dia jereo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ry zareo dia nentin'Andriamanitra nidina ty amin'ny farany ambany tany nisy ny tendrombohitra Sinay. Dia ozy izy ty tenin'Andriamanitra teo hoe lalana 120 andro ozy izy Horeba raha miala eo Kadesy Barnea. Dia le toerana io zao aty amin'ny farany atsimo aty le Horeba dia miakatra ry amin'ny farany ambony ary indray le misy an'le Kadesy io. Dia io no ataon'Andriamanitra hoe 120 andro ilalana io raha miala eo. Dia somary nyrefesiko le izy. Dia miainga avy any amin'ny tany Gosena tany tany Egypta raha nanitsy ry zareo 11 jours tonga tany Kanana. Tonga tao amin'le Kadesy io 120 andro. Fa nentin'Andriamanitra aloha nidina tany Sinay zay vao nentiny niakatra tany an'le Kadesy dia tonga teo Kadesy amin'izay zay vao hoe dana amin'izay visite le tany rehetrarehetra dia jereo dia ataovy ny fizarana 120 andro. Fa firy taona no nanaovany azy? 70 taona. Zavatra tokony vita 120 andro fa 70 taona no ninanany azy. Teo le fotoana nanomanan'Andriamanitra azy. Tena passage obligatoire aloha le tsy maintsy nidina tany Sinay satria tao nanomezan'Andriamanitra ny règle rehetra. Dia teo amin'izay no natokan'Andriamanitra ny teny ka hoe dana aloha avoiny oloko hivoaka hanompo any an'efitra. Dia tsy maintsy nakandry zareo. Dia ozy izy voalaza tenin'Andriamanitra. Azo jerentsika ny le verset Exodosy 17 ka 17. Dia zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana mankany amin'ny tanin'ny Filistina izy na dia akaiky azy zany. Fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina ny Egypta. Amen. Io le lalana manitsy io. Fa teo amin'ny lalana manitsy io tsy maintsy mandalo ny tanin'ny Amalekita aloha dia avy eo tsy maintsy mandalo ny tanin'ny Filistina. Zany hoe tonga dia ady zany tao. Teo no natonga an'Andriamanitra aloha reto entina midina aloha homanina. Fa raha vao tonga dia miatrika ady dia miverina ny Egypta. Jerenao fa aleon'Andriamanitra mijery antsika mihitsy mandany fotoana aloha homanina. Fa raha vao amin'ny fotoana ianao vao miova foka tonga dia hoentin'Andriamanitra dia za toetra amin'ny zavatra mahery be verin-dalana. Fa aleon'Andriamanitra manomana antsika mandany fotoana aloha. Ary zay mihitsy Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra le hoe manomana. Dia tena hoe manefy, mamboatra amin'ny fotoana rehetra. Dia jerenareo ny voalaza Paoly Apôstôly. Ozy izy voalaza Paoly Apôstôly Andriamanitra ozy izy efa nanomana ny tsara lavitra ho antsika. Tsy havelo tanteraka nefa raha tsy efa mby eo isika. Sany misy zavatra tsara efa nomanin'Andriamanitra fa io tsy tonga zany raha tsy misy fifindra-toerana. Alleloia. Ozy izy tsy atao tanteraka io raha tsy efa mby eo isika. Sany misy fifindra-toerana andrasan'Andriamanitra miala avy amin'ny tontolo nisy anao taloha dia miditra amin'ny tontolo tian'Andriamanitra vaovao hitondrana azy ianao. Dia tsy atao tanteraka le tsara lavitra raha tsy efa voahomana sy efa hitan'Andriamanitra hoe vonona amin'izay tsika. Ka androany mahereza ry havana. Alleloia. Le tsara lavitra efa miandry anao fa meteza fotsiny ho amboarin'Andriamanitra. Meteza ho tefen'Andriamanitra isan'andro tsika. Dia mety ny zavatra miseho sy mitranga rehetrarehetra raiso promotion anao reny. Alleloia. Promotion satria hanomanan'Andriamanitra atsika mba homendrika le zavatra tsara lavitra efa miandry atsika. Ary zay mihitsy ny nataony tamin'ny zanak'Israely le tany Kanana tsara lavitra.
tsy natao tanteraka raha tsy miditra aloha tao anatin'le fotoam-panefena ry zareo dia namboarin'Andriamanitra. Dia izay vao tonga tany amin'ilay tsara lavitra efa nomanin'Andriamanitra. Betsaka ny raraka ao anatin'ny fotoam-panefena io. Betsaka ny olona tena miverin-dalana ao anatin'ny fotoam-panefena io satria manino? Tsy maharitra le teny fikasana. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana tahaka izay fataon'ny sasany ho fahelana ozy. Fa io fotoanan'Andriamanitra io fotoana tsara indrindra. Dia andao anaika an'izay fitondran'Andriamanitra sy fanamboarana izay. Za tena mandinika ho za hoe raha ny fanefen'Andriamanitra antsika eto tena misaotra azy manokana. Re tenin'Andriamanitra re zavatra omeny ny fanamboaran'Andriamanitra antsika any amin'ny tena fiombonana aminy be dia be le izy. Fa tsika ny mandray ao anatin'le izy dia tsika ny mandroso manao dingana miova ao anatin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Andriamanitra tena izay mihitsy hoe sari-piaro. Dia hita Andriamanitra hoe amin'ny fotoana mba olona tena mendrika le zavatra nomanina zasenao. Dia jereo fa hozy izy voalazan'le tenin'Andriamanitra hoe rehefa nentin'Andriamanitra le zanak'Israely iny inona ny zavatra nitranga? Raraka maty tany anefitra daholo hozy izy. Le lehilahy rehetrarehetra izay olon-dehibe tamin'izany fa ny zaza madinika izay nitombo taty aoriana sisa niditra tany an-tany Kanana. Maty tany anefitra daholo ka io tsy maintsy misy ahitsany. Fa ianao tsy ahitsany izany ka. Amen. Tsy maintsy misy ahitsan'Andriamanitra aloha satria tsy tian'Andriamanitra tonga any amin'ny faratsiana, tonga any amin'ny tany Kanana le faratsiana. Le toetra be dia be, inona ny raraka tany anefitra? Jereo tsara fimonomonoman'ny zanak'Israely eny tany anefitra. Dia reny natezitra an'Andriamanitra. Dia hozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nentin'Andriamanitra hozy izy le espion 12 lahy nandeha nijery ny tany Kanana. Dia miverina avy any samy nanana ny filazana. Dia hozy izy ireo hoe le tany any eny tany mandevina. Mandevina izay rehetra monina ao aminy dia nanafoka le zavatra omen'Andriamanitra izy. Azonao ve? Andriamanitra izany manao hoe meko zavatra tsara ianao mba asainao nefa zanako ao an-trano ataovy izany. Hividiananao zavatra farany izay tsara izy. Fa rehefa tonga izy dia hozy inona koa io? Za tsy tia an'io dia atsipiny any an-tokotany. Tezitra ianao. Fa ohatr'izany mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra efa manomana hoe tena efa tany amin'ny andron'ny Abrahama ny Andriamanitra ny teny. Hoe omeko ny tany Kanana nareo, tany tondra-dronono sy tantely. Dia tsisy ny sasaranareo izany. Dia rehefa tonga teo amin'ilay taranaka teo aoriana dia hoe inona koa izay tany Kanana? Tany mandevina izay monina eo aminy. Ny olona ao ara olona goavana be daholo izy. Dia inona no nitranga? Tsy tafiditra tany izay mpimonomonina fa hozy izy Andriamanitra hoe maty aty anefitra daholo. Dia jereo amin'izay no natonga le izy ho 7 taona. Hozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra. 7 andro hozy izy ny nandehananareo nitsidika ny tany any. Ny andro ray dia ho taona ray. 7 taona nareo vao tafiditra any. Vokatry le tsy fanekena sy fanaovana tsinitsinina le zavatra omen'Andriamanitra. Dia hozy izy hoe ny andro ray kotin'ny herintaona. Ka raha 7 andro nareo no nandeha ny vahiny tany, 7 taona nareo vao miditra any. Izany mahatonga antsika hoe andao akasitraka an'Andriamanitra foana amin'izay hitondrany. Amen. Andao hisaotra azy foana amin'izay lalana hitondrany na ohatrany tsy mahafinaritra azy. Fa andao anaiky isan'andro hoe tena misaotra Andriamanitra fa ny lalanao tena mety aminay sy mahasoa anay. Amen. Ny lalanao tena izay no mampety ny fiainanay dia tena manaiky izay. Io le tsy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra io dia io no natonga ny zanak'Israely ho raraka teny am-pandehanana. Même hatramin'ny Mosesy aza nataon'Andriamanitra hoe tsy miditra any ianao ka. Fa Josoa miditra any. Dia mijery maso fotsiny sisa ny nataon'ny Mosesy fa tsy niditra tany amin'ilay tany Kanana. Eo mahatonga an'Andriamanitra mamangy antsika androany hoe
Andriamanitra ho mandinika fo androany. Amen. Mandinika Andriamanitra ozy izy eny tontolo eny maso mijery. Raha misy olona isehony aman-kery ozy izy ho an'izay olona manana fo mahitsy aminy. Andao mentsika ho an'Andriamanitra zany tena fo mahitsy zany androany. Amen. Le fo mahitsy misaotra amin'izay zavatra rehetra omen'Andriamanitra. Makasitraka amin'izay lalana rehetra hitondrana. Manaiky amin'izay rehetra tena programa tiany hitondrana ny fiainantsika. Andao mba tena omentsika an'Andriamanitra zany. Dia mba ahafahan'Andriamanitra tena mahita dia ahafahan'Andriamanitra tena mijoro tahaka ny tamin'ny andro Davida koa le miteny hoe efa nahita olona araka ny foko dia izy ilay anao ny sitrapoko. Eto zany olona zany androany ary minao fa hiasa eo amin'ny fiainantsika manokana izy. Tsarovy ny tenin'Andriamanitra ndraisitsika teo hoe amin'ny fotoana aza mametraka zany hoe misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao. Fa ekeo hoe hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Tsy hoe amin'ny zavatra sasany dia misy hainy dia amin'ny zavatra sasany misy tsy hainy. Taka le hitanareo rehefa le zanak'Israely rehefa tonga niady dia tamindray andro dia rehefa tonga dia ozy izy voalaza le fahavalo hoe andaotsika tsy ady amin'ireo any amin'ny tendrombohitra ozy izy fa dao any amin'ny lohasa. Fa Jehovah Andriamanitra reo tsy mahay miady raha vao any amin'ny lohasa fa ny tendrombohitra ihany izy mahay. Dia ohatran'ny hoe mametraka an'Andriamanitra zany limité Andriamanitra. Eto ihany ny hainy atao fa eto tsy hainy. Dia zay ny fandrika. Aza mametraka an'izany mihitsy isan'andro ka mametraka hoe misy zavatra ohatran'ny tsy hain'Andriamanitra atao zany. Fa hainy ny zavatra rehetra. Indraindray tena zay mihitsy hoe rehefa tonga le tena sarotra dia ohatran'ny rorosainy zany ianao hoe vitan'Andriamanitra ve ty ary sa tsy ho vitany? Tafavoaka sa tsy tafavoaka? Dia ny finoanao io lasa miozikozina hoe ohatran'ny misy zavatra tsy ho hainy atao zany. Kanefa zay mihitsy Andriamanitra mijery ny fotsika. Dia zay ny nararaka ty mpanjaka ty hoe mametraka hoe ohatran'ny misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Alleloia. Ndao avadikitsika vavaka amin'izay le izy androany. Amen. Tena hoe andao androany tena hitondra ny fotsika ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe tena Jesosy mifony zay tamin'ireny fotoana lasa rehetra ireny. Ohatran'ny nametrahana ianao zany hoe ohatran'ny tsy mahay ninina zany eo amin'ny fiainanay. Dia misy zavatra tsy hainao atao. Fa rehefa zavatra mahafinaritra anay dia ohatran'ny ekena hoe mety hainy atao io. Rehefa an'ny hafa dia ohatran'ny maika be miteny hoe mety io possible fa rehefa anao ohatran'ny tsy mety zany. Ndao hoe tsika mitompo izay fiovaovan'ny zay hoe mba tena manomboka izao maro toerana ny finoanay maro toerana ny fatokiana ianao Andriamanitra isan'andro. Satria tovavaka ao. Raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay amin'ity fotoana androany ity. Ndray tsy hay mitondra ny tenanay eo anatrehanao. Matsiaro izay Jesosy hoe tena tamin'ny fiainanay tena zany mihitsy hoe mipratika isan'andro hoe iainanay. Ohatran'ny mametraka zany zahay ohatran'ny fanahiny eo amin'ny fiainanay misy zavatra tsy vitanao sy tsy hainao atao zany. Kanefa inona moa ny tsy hainao atao Andriamanitra. Fa ny fona mihitsy ny mila amboarina dia mila avaozina manomboka izao mba tena ho fo tena mitoetra manaiky amin'ny zavatra rehetra. Mamindraha fo aminay tamin'ireo fotoana rehetra zay tena hoe tena nanadinoana ianao. Indraindray rehefa misy zavatra hatrehanay dia ohatran'ny hoe adininay ianao fa rehefa tena amin'ny fotoan-tsarotra zay vao miantso anao. Nefa ianao Andriamanitra tsy mba atao tahaka an'izany hoe amin'ny fotoana ilanay dia atsaroanay ianao fa rehefa tsy ilainay dia adininay ianao. Mamindraha fo Andriamanitra. Ndreto izay Jesosy manatona anao androany. Hoentinay mihitsy izay le toetra n'le fatokiny izay mba ho maro toerana eo amin'ny fiarahanay aminao. Mba tena isan'andro tsy miovaova ny finoanay fa isan'andro tena mahatoky anao zahay. Misaotra androany tena sitranina mihitsy zany tena fiovaovany eo amin'ny fiarahana aminao zany Andriamanitra. Satria rehefa mahatoky izay ka tsy miovaova dia mijoro koa ianao Andriamanitra tena ho mahatoky eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka dritrany amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra eo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka tsika andao mbola anatona ny tompoko amin'ity androandroany ity. Dia andao tena amaly ny etaetan'Andriamanitra tsika senao androany. Amen.
le ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy dia masony Jehova mijery ny tontolo eny. Andao raha mijery Andriamanitra androany dia ataontsika tena mahita hoe tena misy fo anankiray. Tena le andrasan'Andriamanitra, manome le zavatra ilain'Andriamanitra sy tediaviny. Misaotra Jesosy ny rehetra izay manatona anao androany. Mba tsy ho diso fanantenana ianao Jesosy amin'ny fotoana dia raha ny ambaran'ny teninao hoe tena masony Jehova mijery ny tontolo eny, mba tsy ho diso fanantenana ianao fa hahita fo anankiray le tena mitoetra Andriamanitra mahatoky anao. Le fo tena mitoetra, tena tsy mivadika miankina aminao, mba tena hahita fo ianao, afaka iasanao ho voninahitry ny naranao. Ary omena izy zany toe-po zany, omena izy zany tena zavatra andrasanao zany Andriamanitra, mba tonga anao tsy ho diso fanantenana eo amin'izay rehetra endrasanao ny tsirairay avy. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra anao. Misaotra manokana ny amin'ny fotoana, misaotra manokana ny amin'ny andro androany nafahanay nifandray aminao tamin'ity fotoana androany ity. Ary memboninahitra ianao dia mino fa ianao nefa niteny hoe niteny kosa izy ianao tsy mba hiverina amiko raha tsy efa natanteraka n'izay nandrana azy. Zany teninao izay nizarainy zany androany dia hivadika ho vokatra eo amin'ny fiainany tsirairay. Anjary lasa ho fiainana satria ozy izy ianao hoe niteny izay nilazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Anjary lasa ho fiainana tsirairay avy ny teny dia hivadika ho vokatra kosa zany ho voninahitry ny naranao. Mankasitraka ny amin'ny fotoana omenao foana eto ahafahana mandray ny teninao ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika voninahitra Andriamanitra dia sady mandray mpanompon'Andriamanitra tsika. Asiteka mafy tsara hoan'i Jesosy aloha mendrika fideran'Andriamanitra isan'andro satria tsy mamela ny fiainanao ho banga na tsy ampiteny. Alleluia. Sady anao fanatytsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra no manaitra ny tompo fa tsy hoe taraiky ianao. Tena kaikinao tsy hoe taraiky ianao hoe fa omanina hoe. Misy fomba fijery tian'Andriamanitra aherezanao isan'andro sy ahafahanao manomana ary miassure ahoana fitenena zany tonga no avinao ho azo antoka fa hitsangan'Andriamanitra dia hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ina moa ny lohahevitra androany? Sitrana ny fiovaovan'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Nisy endrika marina ny ehon'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tandremo fa le fiankinana amin'Andriamanitra tsy tokony hiovaova fa tena tokony ho stable ary tokony ho feno. Zay le amin'ny teny frantsay teo hoe un cœur entier pour toi. Zany hoe momba ny fiainantsika rehetra tsy hoe ny mandrak'izay tsy hita maso ny rahatr'izay mbola tsy hita, tsy ngeza be fotsiny fa hatramin'izay atsipriany amin'izay kely tokony hidiran'Andriamanitra tsy hatra eo amin'ny fiainanao dia tokony hiankinanao amin'Andriamanitra. Azadino fa ny vavaka tsy faneho-pitarainana fa faneho-piankinana. Dikan'izay atao vitan'Andriamanitra eo mpivavahana fa miankina aminy ianao. Zay mahatonga an'ilay vavaka mba ho efikasy sy hatonga an'Andriamanitra hijoro amaly ianao. Amen. Nisy teny teo mba hahafahanao mamerina ny finoanao dia misaintsaina ianao ny asa mahagaga efa nataony tany amin'ny passé anao. Misy lasa mila tsarovana ary misy lasa mila atonoina. Mila tandremanao ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Tena kaikinao miankina amin'Andriamanitra hatramin'ny farany hoe. Zareo tsara fa ny ao am-pon'Andriamanitra tsy hoe maika Andriamanitra aneo anao fa te ahazo antoka Andriamanitra fa tsara fiomanana ianao vao aseho. Dikan'izay ahazo antoka fa tena miova aloha le toetra vao livrena le mirakla. Fa averiko indray efa vonina le mirakla. Ataovy amen moe.
fantatra efa any mitoetra ny sainao efa fantatra zay fa manahitra hoe rehefa mety io miomana fa ho avy Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao. Amen. Zavatra ny sitraniny tompo androany nomeny opportunité anao hitondra ny any anatinao any ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Aza tao ambanin-javatra mihitsy ny fifandraisanao ara-piankinana. Ataovy renao foana hoe miankina amin'Andriamanitra zany. Tena miankina aminy ary raha voarenao hoe miankina amin'Andriamanitra ianao dia tafavavaka ho azy. Mahatonga an'le olona tsy mivavaka dia misy karaktera tsy ampy ao. Tsy ampy mifanetretena iankinany amin'Andriamanitra fa manderery izy. Io manderery io nefa misy farany io. Ary rehefa tonga any amin'izay faran'izay ianao dia miverina ianao any amin'ilay voalohany tsy maintsy iankinanao indray amin'Andriamanitra. Amin'ny voalohany telefônina afaka miteny hoe tsy mila anao ary chargeur afaka miteny an'izany izy. Raha mbola 100% bateria afaka miavina izy. Ataoko hoe hatrany amin'ny 10% any mbola afaka miteny hoe karaha tsy hainao ny inonako. Raha vao manomboka mivadika menamena manomboka ohatran'ny 3% iny amin'izay tsy maintsy mila chargeur ny telefônina. Zasy ianao koa tsy afa miala amin'Andriamanitra zany. Efa mba nitodika aviany fa niverina teo amin'ny tompo. Ateny efa nitodika havanana ihany koa fa mbola verina teo amin'ny tompo ihany. Efa nodina fanina ny tompo fa mbola verina teo ihany satria misy vérité zay tsy azonao ialana. Avy amin'Andriamanitra ianao natao ao amin'Andriamanitra ianao ary iverina ao amin'Andriamanitra ianao. Mety misy zavatra lalovana tsy lavina mety hoe mafy. Fa Andriamanitra zao androany manome message miankina tsara amin'ny fotsiny. Tsy amin'le mafy be fotsiny fa amin'le mafy kely koa. Satria Andriamanitra tsy niteny hoe hamaly ianao amin'ny zavatra ngeza be fa ozy izy matoky amin'ny kely ianao. Raha tianao zany Andriamanitra hikarakara an'le mafy be, meo azy aloha ny mafy kely. Satria ozy izy ny prinsipan'i Jesosy sampatra izay mahatoky amin'ny kely fa izy nitendrena mpanapaka amin'ny be. Ka raha ianao zao le karazan'olona hoe aleo le ngezangeza ihany ny ankinina aminy fa ny kely miandry aloha dia ozy Andriamanitra hoe miandry an'le kely atolotrao mihitsy izy vao hikarakara le ngeza. Dia lasa mifampianatra nareo mianaka nefa ny fotoana ohatrany somary efa valo sasany latsaka zao Alleluia. Tena akaikinao ankinao amin'ny tompo ny kely indrindra hoe. Dia ho raisin'Andriamanitra ny lehibe indrindra hoe. Amen. Dao tsika hitsangana risotra ny tompo hoe. Fantatsika loatra voalaza ny Tesaloniana voalohany toko 5 Baiboly dia milaza hoe falima ndraikariva vavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza raha tontanao dia ankasitrao Andriamanitra ny amin'izao maraim-baovao zao. Misaora azy fa tsy hoe maina be ny fiainam-panahinao fa nanome teny Andriamanitra. Teny manaitra indray. Teny mamerina fa tena miandry Andriamanitra mba hahatonga ny fiankinanao aminy ho maro toerana sy ho feno. Misaora an' Jesosy fa nafaran'izay mafy ary mety mitrangy eo amin'ny fiainanao dia nitarihan'ny fanahiny ho tonga eto amin'ny fanatrehany sady misy antony zany no misy dikan'izany. Ankasitrao Andriamanitra fa androany koa dia nampatsiahiviny sy nampahereziny tsy hoe ny fotoana no ela fa mbola ao anatina periodina fanomanana angamby ianao. Le fanomanana nefa misy miankina aminao satria raha manaiky hiova ianao marisika ny ao anatinao ho resin'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony sy ny toetrany dia hafaingan'Andriamanitra ny fotoam-panehoana any amin'le mba hirianao sy le vavolombelona le fandresena na le fahagagana mba handrasanao. Misaora Andriamanitra, misaora azy asio fisaorana amin'ny fiainanao. Tsy amin'ny zavatra tsara sy mahafinaritra mandresy lahatra anao ihany fa na amin'ilay tsy mandresy lahatra anao sy tsy ekeny sainy ireny dia tian'Andriamanitra ianao hisaotra fotsiny satria miara-miasa mahasoa ireny maneho ny fitondran'Andriamanitra tsara ama-Andriamanitra tsara azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao any androany ihany koa fa afaka mandray lesona izay tahaka an'izay nataon'ny Ezekia fa ny razambeany hiasa mpanjaka matinaretina fa Ezekia nahay nitodika taminao naneho fiankinana feno dia tsy nitovy nefa raha n'izy roa na dia fianakaviana ray azy. Ny ray matinaretina ny anankiray nazy 12 taona ho tombonandro. Androany marina ataovy misokatra ny ao anatinay fa afaka manova ny vokatra izay tsy voatery tahaka izay nitranga teo amin'ny fianakavianay. Nizanizy na mety ray aman-dreny na ray aman-dreny be na piraitam-po fa izay hitanay teo aminao Jesosy no afaka hitrango eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka sy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovindray ny tsiraray avy izay tonga eto androany.
amin'izay aretinao tontolo ara-panahy mety manjoso sy mitranga, mety ho aretina manelingelina ny fiankinana tsiraray avy aminao, aoka ho sitrana zany andro amaraina aminaran' Jesosy. Aoka ho sitrana tompo ireo karazana aretina maneho avinavim-pisarahana aminao, na ihany koa fieverina fa hanao rery ny zavatra atao, hanao rery ny zavatra tokony atao amin'ny andavanandro, fa manadino ny fiankinana aminao. Zany karazana aretina zany no inonay sy irinay fa andro amaraina dia sitrana. Zay rehetra tsy nambolen'ny ray ho ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy dia hongotana tsy eo amin'ny fiainam-panahanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona manomboka amin'ity marain'ity indray, ny fisokafo amin'ny fiainam-panahanao hiankina tanteraka amin'Andriamanitra zato isan-jato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Mahita fa tsy ho ela dia ho ankalazain'Andriamanitra amin'ny fahatanterahany fanomanana anao, hidiranao amin'ny fanehoananao eo amin'izay saison misy ianao zao io amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoana ny fahatanterahany fiombonanao amin'Andriamanitra, tonoana ny fahatanterahany fahasalamanao, ny hery sy tanjaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy raha misy tonga eto anatrehanao andro maraina, mety ao anaty fanentainana, mety misy vesatra, mety misy fampahoriana, misy aretina, andro maraina zay manararaotra mifampivavaka. Mino zay fa sady efa miaino ianao no mamaly ianao. Manonona fanasitranana eo amin'ny vatanao, satria vonona ny ao anatinao hiverina ao amin'ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra, mahita fa vitsoran'Andriamanitra ny anjara fanasitranana ao anao. Raha izany andro maraina, sitrana amin'ny rofo eo amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny fanentaina eo amin'ny anaran'i Jesosy, didina amin'ny anaran'i Jesosy, miala io aretina sy fampahoriana io ary tsy miverina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mendrika fahasalamana izay miankina amin'Andriamanitra ary ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana tsofina rano fa tontolo andro feno voninahitra androany, tontolo andro feno vavolombelona. Raha andeha ianao dia arovana, raha andeha ianao dia tsy ho lavo, raha andeha ianao dia tsy ho reraka, ary raha andeha ianao dia hazakazaka, ary raha andeha ianao dia ho tonga soa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy farina foana ho anao tontolo andro androany, tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa vadina fampahitana fity tsy azo ilika hisokatra eo amin'ny fiainanao ary tsisy afaka nidy zany. Ho afakely indray tontolo andro androany amin'ny fahafahanao nametraka an'Andriamanitra ho voalohany vao maraina ny amin'ny rehetra anaraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo.